Alady fa 17 ny volana me faliny tsitika ny tokatrano indray izy topola sy topo vavy amin'izao hariva izao amin'ny alalan'ny fandaharana mahery atolotra atsika rehetra piti fanatanjahantena ary ny arahaba ary asaina mpanajantsika anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany hitolo ny taranja baolina lavalava no resantsika misimisy amin'ny ity hariva ity satria dia ny farana androany tokoa ny fedinany tompon-dakan'ny Madagasikara na ny fedinany tompon-dakan'ny Gold Topoity eo amin'izay taranja baolina lavalava izay ny ekipan'ny 3FP no voahositra ho tompon-daka rehefa anandresy ny Kosfa tamin'ny isa 7:70 no 7:70 hoentina aminao an-tsary anatin'ny minitra maromaro ny zava-nisy tetsy Mahamasina. Maitz. Reto avy amin'ny ekipan'ny 3FP. 3FP zay numéro 4 tolotra be. Numéro 14 Yerman, numéro 15 Rayeri, Nifana Sata, dia Yataf. Tanza. Kin. Su. Galai. Main. Ah. Maria namu faiti kita antara Pirenea yang dibiarkan senior from Premier Division Elite 1 dia yang Bici di situ. Ny ekipan'ny 3FP no voahositra ho tompon-dakan'ny Madagasikara nibata ny amboara lehibe tamin'ny famaranana ho an'ny Gold Topoity io tolakandro io tetsy amin'ny kianjabean'ny Mahamasina. Resin'ny 3FP tamin'ny isa 7:70 no 7:70 ny Kosfa tamin'ity lalao famaranana ity tamin'ny akapobeany dia niady lalao hatrany am-boalohany ka hatramin'ny farany. Teo amin'ny fizara-potoana voalohany dia ny Kosfa no nitarika tamin'ny isa 2:70 no 7. Tao amin'ny fidirana faharoa dia tsy nisy nisotrona ranontsony ny lalao fa dia nangotraka hatramin'ny farany natany amin'ny Troakara natao anaty 20
tany amin'ny minitra farany tsiravana dia nanindry mafy ny miaramila kanefa dia tsy nety natafiditra baolina intsony. Tsara ihany koa ny fiarovatena ho an'ny 3FP tamin'ity androany ity izay nahavoaositra azy ho tompondakan'ny Madagasikara ka nivoahany nandresy tamin'ny isa 7 no 7. Arahantsika misimisy amin'ity hariva ity ny satina ny lalao Tetsy Mahamasina. Bye-bye.